ireo taratasy fangatahana amin'izy ity vao tonga ao amin'ny FFM akoatra ireo roapolo efa nahazo izany. 300 mahery ireo nangataka indemnisation ao anatin'ilay Fonds national pour la solidarité. Mbola misy ireo heverina ho gadra politika tavelany am-ponja. Amin'ny fahenina 20 septambra izao no ivory araka amin'ny gouvernemanta ny komita ny fampihavanam-pirenena na ny CRN. Tanjona anangana androm-panjakana misahana ny fampihavanana. Samy manana ny fomba fijery mahakasika ny anatsarana ny fomba fitantanana toe-karena eto amintsika ny pahay toe-karena samihafa. Hatramin'ny azon'i Madagasikara ny fahaleovan-tena 450 taona izao mbola miditra hatrany ary tsy manefatrosa ny fanjakana. Efa manangasangasady ny tsy mangarahara amin'ny didim-pitsarana navoaka ny CES araka ny nambarany mpiara-dia ny candidat Saoly Christian. No lavin'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana ny fitoriana rehetra nataon'ny candidat tamin'ny fifidianana sy olombavambahoaka naverina. Ny tsy fahampiany pirofo no lazain'izy ireo fa antony tsy nanekena izany. Pirofo izay ananan'izy ireo feno. Mangina ny tompona ndraiky mpanjakana mpanapa-kevitra treto manoloana ny fanambarana nataony tompon'ny orinasa tserasera omaly mitaky ny mangarahara amin'ny fanomezan-dalana anokatra Aino Manjery. Fanomezan-dalana izay angatahan'izy ireo fanazavana noho ny fitsipy-dalao ahitana fampiarana amin'ny tongilana. Ary farany, totosa omaly nidarika bomba roa nalefa nitafika anabakabaka Amerikanina tany amin'ny faritra atsimo andrefana Irak manakaiky ny Bagdad. Fitaovam-pitaterana an'ny fanjakana silamo misa enina no simba tamin'izany. Etsakilany, olan'iny eo anivon'ny anteny miram-pirenena Amerikana rahampitso ny mety anohanana na tsy ny antoko-panohitra ao Syria. Ny andindinina avy hatrany. En septembre, dépêchez-vous, du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Et exceptionnellement pour la rentrée, le décodeur est à 5 milliards. 5 milliards seulement. Pour tout abonnement, prélèvement bancaire dès le bouquet Évasion. Du 15 au 20 septembre uniquement. Rendez-vous en boutique et distributeur agréé Canal+. C'est à Tiavno, Itanawavku. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Avec Premium by Jevena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Exceptionnellement pour la rentrée, le décodeur est à 5 milliards. 5 milliards seulement. Rendez-vous en boutique et distributeur agréé Canal+. Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao, misy tsika koa miaraka amin'ny chaîne. Ny 5 septambra hatramin'ny 14 oktobra, tonga vaingana makasolo-kely amin'ny station Shell. Raha mividy 5 alina na mihoatra, dia mahazo kit scolaire iray sy tapakila fandraisana anjara amin'ny tombola izay mety ahazona tao am-pianarana maimaimpoana ho an'ny zanakao. Isan'andro, mahazo tapakila andraisana anjara amin'ny tombola ahazona tao am-pianarana maimaimpoana ho an'ny zanakao. Isaky ny asabotsy, mahery ny arivo ny kit scolaire hozaraina.
Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy nisy dina tokantrano amin'izao takarivo izao asena mpanjanjay renao naraka ny vaovao eto amin'ny Kolo TV hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fifidianana avy hatrany no mboatsika ny fampalam-baovao amin'ny ity hariva ity no lavin'ny CES na ny fitsarana manokana amsana ny fifidianana ny fitoriana rehetra nataon'ireo kandida tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka naverina ny tsy fahampian'ny pirofo ny voalazan'izy ireo fa antony tsy nanekena izany isan'ireo nametraka izany fitoriana izany ny solombavam-bahoaka ny Arema izay nirotsaka tany amin'ny distrika ny Belle-sur-Turbine izay fa nahafen'ny pirofo rehetra raha nambara ny mpisolo vavazy androany fanatediana. Raha ny voasoratra ao amin'ny andininy fa 430 ny lalàna amin'ny fifidianana na ny code électoral dia antony ahafahana manalan-darana kandida iray ny fampiasana ny fahefam-panjakana miendrika fampelezan-kevitra. Isan'ireo kandida nametraka fitoriana momba io fampiasana fahefam-panjakana io ny kandida Sor Christian. Nitory ny kandida Rakoto Zanak'olona Paul tamin'ny fanitsakitsahana io andin-dalàna io. Nanamafy ny mpisolo vavazy androany fa efa maro ny pirofo natolotra izy ireo toy ny fanamarinana avy amin'ny lehibe ny distrika ny amin'ny tsy fametraha-pialan'io kandida mpifaninana amin'io amin'ny mahabe ny tanàna azy, ny fanaovana sony taratasin'omby sy ny maro hafa ihany koa. Nangataka izy ireo araka izany ny tokony ijerena indray ny andininy fa 330 izay milaza fa ahafahana manafoana voka-pifidianana ny fampiasana fitaovam-panjakana izay ananan'izy ireo pirofo ihany koa. Ny fitsarana moa mihevitra ny mamoaka ny didiny dia tsika manaraka fa na dia izany tiana amafisina hoe misy eo anivon'ilay fanazavana zany izay nety amin'ny fitsarana izay mety misy fiantraikany amin'ilay didy manaraka ho avy satria fantatsika tsara fa ny fitsarana afaka tsara momba ny atao hoe annulation de voix dia na dia tsy disqualifier ilay olona nitorianareo dia afaka manatanteraka amin'ny fitsarana annulation de voix any amin'izay toerana latsaka hovidiana ireo olona izay nitorianareo. Tsy mitombona ny fitoriana ary tsy ampy ny pirofo analana na anaovana disqualification ireo kandida raha ny didina avoaka ny CES omaly. Araka ny voalazan'io lalàna mifehy ny fifidianana io hatrany 12 andro aorian'ny fifidianana no tokony hitsaran'ny CES ireo fitaranana rehetra ireo. Raha ny nambaran'ny filohan'ity androm-panjakana ity omaly anefa efa vitan'izy ireo ny fitsarana ireo fitarainana ireo saingy tsy mbola hamoaka izany valiny izany izy ireo. Ny familiana andarana disqualification dia misy fepitoana koa no tokony hitsarana azy. Voalazan'ny lalàna ny code électoral dia 12 andro. Izany hoe tapitra tamin'ny asabotsy teo zany ny fandiniana ny disqualification. Dia eto aloha dia mialatsiny fa tsy mbola hamoaka ny valiny. Ary efa voatsaranay izy mba ho fanajana io andinin-dalàna manomeny fepitoana 12 andro io zany. Mampametra-panontaniana ny hoe inona ny zava-nitranga na leo tena tokoa ve izy ireo tamin'ny famoahana io didy io. Raha ny loharanom-baovao hatrany isan'ny niteraka adihevitra be teo anivon'ny CES ity raha mikasika ny Belle-sur-Turbine ity. Misy ihany koa anefa ireo milaza fa efa napoizina ny valitenina avoakan'ny CES iny. Toy ny manamarina ireo fitarainana samihafa nataon'ny mpikambana sasany teo anivon'ny CES momba ny tsindrona azo azy ireo ity didim-pitsarana nivoaka ity, didim-pitsarana izay tsy azo ivalozana. Araka ny fanampahafantarana anao tany anatin'ireo lohatenim-baovao 70 ireo taratasy fangatahana amin'izy ity voatonga ao amin'ny FFM ankoatr'ireo roapolo efa nahazo izany 300 mahery ireo nangataka indemnisation anatin'ny FNS na ny Fonds national pour la solidarité mbola misy ireo heverina ho gadra politika tavelany amponja aorian'ny fakakevitra ny amin'ny faritra ataon'ny FFM anomboka amin'ity farany volana septambra ity no alorana ny filoham-pirenena ireo paikady ampiarana amin'ny fanatanterana ny fampihavanam-pirenena eto amintsika hoy ny filoha lefitry ny FFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy nitafa tamin'ny mpanao gazetiny Kolo io maraina io ary vetrany andindiny makatsika izay. Taoriny ny fiaonan'ny FFM tamin'ireo mpikambana maherin'ny 20 liana amin'ny fanatanterahana ny fampihavanana ny samy malagasy no nanapahana hevitra fa atolotra ny filoham-pirenena Rajoelina ny vokatry ny fanambarana ataon'ny FFM ireo hevitra marobe ho fanatanterahana io fampihavanana io. Aorian'izao fivoriana ara-potoana ny FFM izao sy ny fanapahan-kevitra isa-paritra no anolorana izany ny filoham-pirenena. Ny filoham-pirenena no nanolo-tena hitarika ny fampihavanam-pirenena raha nambara ny filoha-lefitry ny FFM. Marina mihitsy zay moa zao araka ny teneniko teo ao anatin'ny session mandinika an'io mihitsy ahoana nanaovana paikady zay zao tena mpanomanana fidinana koa any faritra ka aza ifankahan-kevitra zay dia eo tsy maintsy misy koa zany amin'izay fotoana zay hoe ny antsoina indray ny ireo zay hoe tsy maintsy antsoina ka eo ho isy
fanapa-kevitra eo ho hita ny zavatra ho atao hoe aloha ataoko zay hoe ho hita ny zavatra atao fa any filopirenena tsy maintsy atolotra ny filopirenena hoe ity no zavatra izay hitanay fa atsika ampiariny amin'ny fampihavanana eto anjatony ireo atota taratasy tonga eny amin'ny FFM amin'izao fotoana izao avy amin'ireo malagasy mahatsapa ho niarany ny tsirariny nandritra ireo crise politique eto amintsika nanomboka ny taona 2024 izay mangataka fanonerana noho izany. Ny gadra politique moa iarahantsika malala araka ny fiteny hoe mbola misy gadra politique any fa zahay FFM miresaka ny amnistie hatramin'izao zany any amin'ny 90 any angamba ny ao zay ohatran'izany koa mikasika ny fa miresaka amnistie tsika mifandray mantsy ny amnistie sy ny Fonds national de la solidarité ny FNS zany ka io koa zany efa any amin'ny 300 mahery demande mikasika an'io indemnisation des victimes io ka loi mikasika izy io moa mbola tsy vita ary efa ampandiniana mbola tsy misy toy ny momba ireo fangatahana ireo hoe atao ahoana fametrahana ny CNR na ny Comité national pour la réconciliation ho andrim-panjakana no tanjon'ny CRN na ny Comité pour la réconciliation nationale araka ny filohany fa tsy fametrahana ny filakevitra toy ny efa misy ankehitriny izay tsy matapaka na inona hatramin'izao ny 20 ny volana septambra ho avy izao no amoron-drehitra indrainy eny Andrenarivo ny CRN anapa-kevitra miaraka amin'ny gouvernemanta anangana ny CNR 26 ny volana tia dia amoro ny rehetrarehetra ny ao amin'ny gouvernemanta zay namoranay dia manao tatry izy ny évolution ny texte zay nataony zay tamin'ny CRN dia anao décret d'application ty boky ity boky sataray ty ho asehonay zany amin'io zany dia vorodolo ny olo rehetra ary amin'io farapaha-kevitra farany hoe tsy misasangana zany ny CNR tsy misasangana ny CNR efa mizany voaka malagasy sy misy zay averinay eto sy misy vola azo zany eto raha tsy misangana zany ny fampihavanam-pirenena io olan'ireo fikambanana marobe milaza ho mahazava-dehibe ity fampihavanana ny samy malagasy ity mialoha ny asa fampandrosoana rehetra ny olona hitarika ny fampihavanana rehefa irotsaka an-tsehitra anao izany ihany koa ny amiraly Ratsiraka efa eny ny fandriny ny filoha era Jonary momba izany ny profesora Zafy sy ny CRN ihany koa etsakilan'izay na izao aza ireo rehetra ireo fanontaniana tsy mbola misy valiny hatretiny hoe ahoana ny fomba hitondrana ity fampihavanana ity. Eo amin'ny lafiny diplomasia kosa indray raha Ampitsoarivo no hiazo any Paris renivohitry Frantsa sy New York États-Unis ny filoham-pirenena malagasy era Zanarymampiana araka ny loharam-baovao voarainay fitsidina ofisialy ity fitsidina any Frantsay ity iona mandritry ny adiny roa amin'ny filoha Frantsay François Hollande ny filoha malagasy ao amin'ny lapany Élysée ny zoma fa 7 septambra ho avy izao fiatrena ny fivoriam-be fa 7 ny firenena mikambana kosa no antondiany any New York André Arson hatrany. Sy ainona vaovao firy ny avy ao andapa. Tsy fantatra mazava hatreto ny antony resaka lehibe ho resahan'ny filoha era Jonary amin'ny filoha Frantsay mandritry ny fiaonana eo amin'ny rotontany zoma izao. Resabe amin'izao fotoana izao ny momba ireo nosy malagasy bodin'ny Frantsay. Iresaka izany ve ny filoha malagasy? Ahoana ihany koa ny mahakasika ny rarata amin'ny 27 mars 1770 nafatesana malagasy amanarivony. Anao toy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ka ilaza ve fa mbola tsy teraka tamin'ny taona 1770 io ny filoha era Jonary ka tsy resaka izany amin'ny filoha Frantsay. Maro no andraisan'ny olom-pirenena samihafa amin'ny fiaonan'io. Fatatsika tsara amin'izao fotoana izao zany ny fisehoan'ny faneho-kevitra marobe mikasika amin'ny Élysée Paris. Atsika ireo aoka izany mba hiady ho atsika fatatsika hoe inona ny zavatra ao anatin'ireo nosy ireo inona ny situation misy eto amin'ny firenena fantrana sy ny tsy fandriam-pahalemana zany mila moyen tsika mila moyen io nefa ny zavatra atsika irarina izy mba hiady ho atsika eritreto hoe raha mbo tanterany satria tsy nataon'ny président ny andren'izay aoko tamin'ny février-ny le natao tareko moa mosa tany an'iny ka izy ny président an'io ia dia mba nanantena hoe mba nisoleveny teo le hoe ilo malgasy anefa raha ikitikitika azy dia manoro hevitra zay papier hoe aleviny certificat juridikeny any amin'ny ONU atao azoro ny daty satria ireo malala fa misy zany hoe Élysée Paris
il malgasy azafady amin'ny apaso il malgasy. Na ny mpanolotsaina ny filoham-pirenena iray izay azony amin'ny telefônina aza ny laza fa tsy mbola nakana hevitra momba ny antondian'ny filoha any ivelany io. Isan'ny mampiavaka ny serasera ny fanjakana malagasy amin'ny firenen-kafa ny fasarota ny fahazahoam-baovao tahaka izao na dia heverina aza fa maro ireo fanontaniana iandrasan'ny vahoaka malagasy valiny. Eo amin'izay lafiny diplomasia izay hatrany mitony fahatongavan'ireo masovo vahiny isana ny fifandraisan'ny fireneny amin'ny Madagasikara. Tato anatin'ny herinandro ampoliny izy ireo no efa nanatitra ny taratasy manendry azy eo ampelantanana ny fanjakana malagasy androany 4 ireo tonga tetsy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny malagasy. Michelana Narzon. Raha ampitso no anatitra ny taratasy fanamarinana ny fanendrena amin'ny mahamasovoan'ny vondrona Europeana vaovao azy eto Madagasikara na ny lettre de créance Antonio Sanchez Benedito, mpisolon-toerana ny Leonidas Tesapsidis, raha nambara ny fotoana ny fiverenan'ireo fiara-miasa samihafa izao fotoana izao. Comme vous le savez, Madagascar a sorti d'une crise. Araka ny fantatrareo, vao nivoaka ny krizy Madagasikara, taorian'ireo fifidianana azo lazaina fa efa niverina amin'ny laoniny izany. Araka izany, ny vondrona Europeana dia vonona ny anamafy ny fifandraisana. Fotoanan'izany mihitsy izao. Précisément dans ces stades de reprise de toute la coopération à tous les niveaux. Hitsain-kila ny manamafy izany ihany koa ny mahasoavon'ny Israel miasa eto Madagasikara, Yoram Melron androany, ny fiara-miasa eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana ny fambolena ny fahasalamana no tsindriny manokana fa ho amafisina. Je suis ravi d'être ici à l'occasion de la présentation de lettre de créance demain. J'ai eu grande chance. Mahafaly ihany fa tongavako eto, ato ampiasan'ny heriko rehetra aho anamafisana ny fifandraisana eo amin'ny Israel sy Madagasikara, indrindra fa eo amin'ny tontolon'ny fambolena, fahasalamana ary ny fanabeazana. Je ne vais pas ménager tous les efforts possibles pour promouvoir cette coopération entre nos deux pays amis. Araka izany mitony fiara-miasan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany. Taorian'ny fandraisana an'ireo maseovò roa hiasa eto Madagasikara ireo, nandray ny maseovon'ny Senegal sy ny Repoblika Demokratika ny Congo ihany koa, ny ministry ny raharaham-bahiny Lala Sora Zavitrimo. Dia izany koa ny tirantsika eo amin'ny pejy toe-karena, tsy maintsy hiantra ny vidiny tena izy na ny vérité des prix, tsy maintsy hisondrotra ny vidin'entana araka izany, ary efa manomboka tena tsena izany ankehitriny, misy anefa ny vahaolana ao anatin'ny 420 monja midina antsasany ny vidin'entana avy any ivelany rehetra eny an-tsena, raha foana ny midina ny marché interbancaire des devises, ary atao sanda raikitra ny sandany ariary mitaha amin'ireo vola vahiny hoy ireo mpahay toe-karena malagasy mivondrona ao amin'ny FMI malagasy na ny fahefa-mividy izao ny takin'ny malagasy. Mbola miteraka adihevitra maro ihany koa nefa ny mahakasika izany fanadetiny Andry Larson. Mba ampidinana avy hatrany fahatrana, faran'izay haingana dia tsotra ny fepetra raisina ary tsy ilana fandanim-bola hoy ireto mpahay toe-karena mivondrona ao anatin'ny FMI malagasy ireto. Voalohany amin'izany ny fanafanana ny midy, faharoa ny fametrahana ny fifanakalozana vola vahiny sy miovaova, ary fahatelo farany ny fampiakarana zato isan-jato ny sandany ariary mitany euro sy ny dolara. Resaka création monétaire no ahafahan'ny Madagasikara amin'ny fomba mahaleoteny mampiakatra ny toe-karena malagasy. Ny création monétaire io raha vao miresaka an'io zay dia tonga dia mikikika daholo ny économiste malagasy hoe tsy azo atao zany création monétaire zany izy fa inflationniste. Dia hoy zao hoe maninona izy ireo tsy mikikika dia n'izao satria ny banque primaire rehetrarehetra eto amintsika dia manao création monétaire isan'andro. Taux fixe mandrakizay. Ny ariary par rapport amin'ny dollara sy ny euro. Za no fixé hoe 1 euro androany 16 000 francs. Za fixé 8 000 francs 1 euro. Ampidiro anaty tiroara iny tsy mesaka n'intsontsika. Mamono ny toe-karena ny fandraisana fepetra ara-pitantanana manana endrika politika toy ny heverin'ny FMI malagasy ho tanterahina eto amin'ny firenena io. Ny fandraisana fepetra ara-toe-karena anatin'ny fitantanana mitsinjo ny ho avy no fomba mahomby hialana amin'izao fahantrana izao. Ny fifampiresahana amin'ireo mpamatsy vola hatr'izay tsy jabaka amin'ny fitantanana ireo vola trosaina amin'izy ireo no tokony ho atao, hoy kosa ny mpahay toe-karena malagasy tafaresaka taminay io maraina io. Satria ny 200 mpanjakana malagasy ankehitriny monja no ilain'ny Banque mondiale sy ny FMI. Tokony safidy mazava ny mpitantana eto amintsika na ireo mpandraraha malagasy mpanondrana entana no tsinjovina na ireo mpandraraha malagasy mpanafatra entana.
fa firy amin'ny malagasy moa no mampiasa ariary fotsiny tsy mahalala za sandam-bola vahiny zany firy ny malagasy mpanondrana entana misy raha etsy ve dia no ireo no tombontsoan'ireo raha etsy ireo hoe dia ahena ny sandany vola malagasy ohatra na no ny mpanafatra entana ve dia ampiakarina ny sandany vola malagasy ve zavatra zany mila diniana akaiky zany satria misy fiatraikangeza-be amin'ny fiainan'ny malagasy rehetra. Maro ny fanehoan-kevitra mahakasika ny anatsarana ny fomba fitantanana toe-karena eto amintsika. 7-10 taona taorian'ny iverenan'ny fahaleovantena ara-politika ny malagasy. Repoblika telo no efa nifanisy teto. Teknisiana mpahay toe-karena malagasy hatrany no nametraka ny politika mpanjakana ara-piariana sy toe-karena teto amin'ny firenena. Nisafidy niaraka tamin'ny Banque mondiale sy ny FMI isika ny fiatombohan'ny taona 20. Volabe amina miliara no efa nitrosaina. Miliara maro koa ny trosa efa noefaina. Torak'izany ihany koa ny trosa efa nofafana. Mbola anaty fahantrana tanteraka ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny, aiza ny vahaolana. Fa eo amin'ny pejin'ny serasera kosa indray fangatana iteny ao amin'ny fahitalavim-panjakana fanokafana indray ireo hainao manjery na katona ary fampitsarana ny antso-izay ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny asa fanaovan-gazety ireo no isan'ny hevitra ny vohitra nandritry ny fivoriana no tanterahany cellule de crise ivondrona ny mpanao gazety androany. Ny andindin'izay avy hatrany. Isanana marika ny fitondrana rajonary mampianana ny fitokonana maro samihafa ny sesesy nataon'ireo sehatra isan-karazany. Ny mpampianatra FRAM, ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo, ny jirama, ny mpiasan'ny Hermad fa indrindra ny fanagadrana ireo mpanao gazety roalahy. Voatselona akory izay fa ny faran'ny herinandro teo no ny fanolana tamin'ny mpanao gazety indray ny ministry ny tontolo iainana mpikambana ao amin'ny governemanta. Manoloana ny fandotona ireo mpanao gazety nangataka ny hiakatra ao amin'ny fahitalavim-panjakana ireo mpikambana ao amin'ny cellule de crise ity hanazavana amin'ny vahoaka malagasy ny tena zava-misy marina. Ny ataontsika dia zao misy fotoana anankiray andehanantsika manantona any amin'ny televisiona malagasy ifanotronatsika be dia be mihitsy ao anatin'izany ho eny amin'nosy angataka ny teny ao amin'ny televisiona malagasy sy ny radio-pirenena malagasy ampahafantarantsika tena zava-misy marina izay mitranga eto amin'ny firenena dia tsy izany fanenjehana ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ary ny fanenjehana sy ny fanasoketana tsy misy fiafarany atao amin'ny mpanao gazety. 20 hatreto ireo hainao anjery mbola mikatona raha ny atotanisa voaray farany na dia nilaza aza ny filoham-pirenena fa ataon'ny vaindondra rany fanomezana fahalalahana iteny ny olon-drehetra tsy mbola nisy hita mivaingana ny asa mikasika izany. Ilanina ny fahavononan'ireo tompon'ny hainao manjery manokana ihany koa nefa ny fanokafana indray izany hainao manjery izany raha nambaran'ny mpikambana ao amin'ity cellule de crise ity hatrany. Everiko zany amin'izao fotoana izao fa hoe mba tokony mandray andraikitra daholo koa le tompon'le station audiovisuelle ankatona manoya sy manamafy an'izay fangatahana fisokafana izay. Zany tsy midika akory hoe tsy hitaky an'izany tena zany angeny tena iraritsika rehetra fa hoe alao mba misy fanaisana andraikitsika tompon'le patron sy le tompon'le izy amin'izay koa. Isan'ny tafiditra ao anatin'ny zofototra mandala ny demokrasia ny firenena iray ny fahalalana iteny. Voamaliny teto amintsika no nankalaza izany andro maneran-tany ho an'ny demokrasia izany. Andrasana ny fahavononan'ny mpitondra amin'ny fametrahana marina ny tena demokrasia mba tsy ho kabary ambony vavahady fotsiny ihany izany. Eo amin'izay lafiny serasera izay hatrany tsy mbola misy fifanarahana raikitra teo amin'ny tsena ny televizion numérique terrestre hatreto raha nambarany avy eo anivo ny ministeran'ny serasera mbola fanomanana no ataon'ity ministera ity miaraka amin'ireo ministera vitsivitsy voakasika izany tsy maintsy hotratrarana nefa ny fivadiana amin'izany numérique izany hatramin'ny volana jona 2024 avy izao tery loatra ny fotoana nomen'ny fanjakana antanteran'izany raha nambaran'ireo mpitantana ny hainao manjery tsy miankina nanao fanambarana omaly andindin'izay avy hatrany. Tsy mbola nisy na orinasa nampandrarana azo ny tsena mikasika ny tenitehatra amin'izao raha nambaran'ny ministeran'ny serasera androany. Orinasa vahiny roa hatreto no notonon'izy ireo fa efa nandefa fanasana tena anivon'ity ministera ity dia ny Eutelsat sy ny Star Times. Mbola vao manomboka mandinika ny fivadiana amin'izany nomerika izany ny fanjakana amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Oso hitako ihany tsy mbola misy société na nationale zany na avy any Dilambato miteny hoe nahazo zany projet TNT zany tsy mbola nisy na dia ray ny atao ministera
dia mbola zavatra mbola foronany ato fa sy mbola misy hoe zavatra fa vita eo fa zavatra erahana handinika mbola début du projet fa mbola sy mi-exécuté aza. Tsy maintsy hotratrarina nefa io fiam-potoana amin'ny volana Jona 2024 io raha nambaran'ity tompon'andraikitra ity hatrany. Tsy mety amin'ireo mpitantana ny aina aman-jery nefa izany, kely loatra amin'ny fotoana omen'ny fanjakana ivadiana amin'izany TNT izany. Etsy andanin'izay, tsy mbola nisy hatreto ny fifandiniana ny arahana ny vantana tamin'izy ireo. Na dia efa maro aza ny resaka TNT natao teto, toy ilay atrik'asa tamin'ny volana Aogositra teny amin'ny CCI Ivato. Omerta misy nametraka fanontaniana teo manko hoe nampiantso le nanao le lancement le filazana hoe TNT. Après an'iny izahay reto angamba sura samby nanohatra anarana daholo miandra le hoe dinidinika ho ataon'ny fanjakana fa mandraky ty androany mbola tsy nisy izay fanasana izay na hoe fiatsony na amin'ny anaranay manokana na amin'ny anaran'ny orinasanay tsy mbola nisy izay zavatra izay. Mipetraka amin'ny fanontaniana, inona no ambadika izao fiazakasahana amin'ny fivadiana amin'ny TNT izao? Inona izany ilay fifanarahana efa nosoniavin'ny fanjakana Tetezamita niaraka tamin'ny Star Times tamin'ny 3 Desambra 2024 lasa teo, tompon'andraikitra voalohany amin'ny zava-misy toy izao ny fanjakana. Ny andraikitra ngezabe eo anatin'le izy dia atezana andraikitra ny fanjakana satria izy no ao anaty manana anjara ngezabe izy zany ao anatin'io manao communication fa tsy hoe aty amin'ilay privé reto fotsiny. Jerena kely izy hoe privé reto zay reto zay ke tsy mahenika Madagasikara tony. Donc nanao communication azy Antananarivo, Atsivabé, Tuléana fa niambiny ahoana. Iny zany tena partant mihitsy zay raha ohatra fantatra hoe inona dia zavatra hoe zao ara zany anao communication fandretanana ao anatin'izy ampafantatra vahoaka malagasy hoe iny dia zavatra ho atao. Hatreto aloha tsy mbola mazava ny zava-misy iza marina no iandraikitra ny fanaparitahana ny TNT eto amintsika. Ho ampy ve ny 7 volana napetraka raha izao ny fanjakana no mbola eo an-dalam-piomanana amin'ny fanomanana rehetra. Eny hatramin'ny androany maraina fa nisy ny fivoriana maika nataon'ny tompon'andraiki-panjakana, nandinian'izy ireo ny resaky ny patron de presse omaly momba izany. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany manome vahana ny fanana amin'ny tanila, ny fihetsiky ny fanjakana ankehitriny izay manome alalana ny fanokafana aino aman-jery iray teto an-drenivohitra hoy ireo patron de presse omaly teny amin'ny Pisakorondrano. Tokony hazava tsara ny fijibidalao hoy izy ireo ary mila ampitoviana ny fomba fitondrana ny orinasa tserasera rehetra. Morona amin'ny fandikan-dalàna ny komina Antananarivo renivohitra sy ny fanjakana malagasy. Fanadetiana. Na dia fantatra aza fa tsy piasa mpanjakana mpiasa Antananarivo TV sy ny Antananarivo Radio dia orinasa mpanjakana mitovy amin'ny TVM sy ny RNM io fahita lavitra sy onjam-peo amin'ny commune io ary ara-dalàna ho ny tompon'andraiki-mpanjakana natononay androany. Io zavatra io dia service public zay no anisany nanomeza ny licence ho an'ny commune urbaine d'Antananarivo amin'ny ATV io zany. Zay angamba io mazava io zavatra io fa sy anatin'ny texte ohatra ny RNM, TVM, ohatran'izay izy io. Izy io moa zany hoe mana statut io, atao service public zany, amin'ny fanjakana zany, dia mana statut io iorahina agent comptable, misy ny CA-ny, raha ohatra mampiditra volet publicité zany dia ohatran'izay. Dia ohatran'izay ny TVM sy ny RNM anie. Fa manino ary mandray publicité ny TVM na ny RNM. Aiza ireo lalàn'ireo afaka manao toy izany ve ny komina goavana rehetra eto an-drenivohitra. Tsy misy mahafantatra ny tena satam-pifeh ireo orinasa ireo ny rehetra hatreto. Nambara fa hanao raharaham-bahoaka sy hitaiza vahoaka izany tany am-piandohana. Ny zava-misy anefa manao raharaham-barotra izany. Misy ny tombo sy ala hoy ny patron de presse. Misy aino manjery milaza azy no service public zay tsy tokony andefa publicité. Ary tsy mahazo efa publicité mihitsy. Zay no anatin'ny cahier de charge anay tsirairay avy reto hoe rehefa télévision commerciale ianao dia commerciale, télévision mpivavahana ianao dia fivavahana ny ataonao fa tsy manao politique. Service public ianao dia tantarao hoe esy miampita miarabe dia ny jiro mena mirehatra, zay ny resahana fa tsy mandefa publicité ny azahoana vola. Zay zany fahazahoana azy. Ka ireo olona ireo zany dia mety lasa mpifaninana aminay zay mandohetra dia afaka manao mipibana 200 izy dia nenay nefa
telopolo. Etsy ankilan'izay ny didim-pitondrana voaka dia hoe miato ny famoahana sy ny fizarana ny lisansa rehetra ka isan'izany ny haino aman-jery. Nefa nisy ity haino aman-jery nandeha ity isan'ny fanontaniana napetraky ny orinasa tseratsera tsy miankina omaly ihany koa ny momba ny fahazahoan-dalana na ny lisansa ahafahan'ny orinasa io mandeha. Tsy mbola nisy anefa ny tolobidina ahafahana nahazo ny lisansa. Mila izay fa nampanazavana mazava avy amin'ny fanjakana raha efa nisokatra le appel d'offre nahoana ny tsisy nahalalana izany nefa nandeha eo haino aman-jery io raha mbola tsy nisokatra ny appel d'offre tamin'ny alalan'inona na en vertu de quoi no nahafahany io ATV sy ATR io nahazo alalana manokana dikan'izay hoe zany nisy fitiavana manokana traitement de faveur ozy itsika nomena n'le haino aman-jery ATR sy ATV io zay rehetrarehetra zay zany no angatanay amin'ny fitondram-panjakana hoe omeo fanazavana mazava izahay fa aza atao tompotrano miono satria zahay araky le teny teo zay nge premier concerné ary zay koa mba te hanana fahitalavitra zay koa mba te hanana radio zay koa mba te hanokatra na eto na any amin'ny faritany fa hatreto zay no rarana hoe mbola tsy azo atao le izy fa miandry appel d'offre maninona misy afaka misokatra zay zany le resaka mikasika an'io licence d'exploitation radio sy TV io zay tena mba hitakinay amin'ny fanjakana mihitsy hoe ataovy mitovy any zavatra ambara sy ny zavatra tena atao dans la réalité. Arak'izany, andrasana mangarahara tanteraka mahakasika ny fahazahoana mampiasa lisansa vaovao na manitatra ny haino aman-jery ankehitriny. Fangatahana polo no efa voarain'ny CSCA sy ny Omerta momba izany ankehitriny nefa mbola feheziny io didim-pitondrana io tsy azo atao. Fa eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray niteraka resapeto andrenivohitra ny fihetsiky ny teratany vahiny iray tetsy Analakely omaly filana sotasota ny natao noho ireo mpivarotra teny Analakely saika nivadika zava-doza ny resaka parkina ny tranga omaly raha tsy tonga raha-potoana ny mpitandron'ny filaminana ny andindiny-zay avy hatrany. Fahiny mahery fihetsika amin'ny sady ratsy vava ny sokajiny ity vahiny ity hogidro ireo rehetra nijery ny fifamaliny tamin'ny mpiandry parkina iray tetsy Analakely. Tsy vitan'izay fa mbola narahin'ity vazaha ity coup de tête indray ilay mpiandry parkina avy eo ary nianjera. Fa ina ny antombon'ny fifamaliny tantara eo nanatry maso izany. Le vazaha nanao chance nika avany ambany le dia naika hiditra tato moaty rehefa latsinay moa misy camion manao révolution dia tsy navela an'ilay mpiasa dia niditra saibra be izy vodona an'ilay mpanao dia pitika dia naveriny lery dia nidina an'ilay vazaha avy eo nidina an'ilay vazaha dia tonga dia nigety dia nianjery lery dia niarina dia namaly an'ilay vazaha. Avy izy mbola mivoaka andray avy eo mbola mivoaka fantolo mbola nanontany iny daholo mafy beraka Antananarivo sekivo izy tout le monde vient. Dia natsona moa ny polisy ny sambotra azy teo raha zany efa nidoran'olona ilay tomobily. Raha tsy tonga raha-potoana ny mpitandron'ny filaminana ny zava-doza no nitranga efa ny akapofon'ny atezerany ireo nahita maso tety noho ny vavaratsy nataon'io vazaha io. Avy hatrany dia navelan'ilay teratany vahiny idiran'ny mpitandron'ny filaminana teo amin'ny toeran'ny mpamily tao anatin'ny fiarany. Tsy vao izao no ahitana teratany vahiny maneho fihetsika tahaka izao. Nizy mafarany teo tokony ho tamin'ny 1:20 alina teratany vahiny iray nandona fiarakaretsaka tamin'ny fiarany tetỳ Analakely ihany. Tsy fantatra na fananinana tsy fa tsy nijano io teratany vahiny io fa nanohy ny diany hatrany. Pejy ahafantateraka kosa indray fa mitazona ny polisin-jaton'ny tsena amin'ny resaka paty eto Madagasikara ny Indomie amin'izao fotoana izao. Ity karazana paty ity izay efa mitana lalana voalohany ihany koa any Indonezia sy Afrika Avaratra ary manana tanjona ny hanangana indostria mpamokatra paty eto Madagasikara. Androany niroso tamin'ny fisareny ireo nahazo loka tamin'ny lalao Indomie no karakaraina hatramin'ny volana Jona ny tompon'andraikitra teo anivony ity orinasa ity. Loka telo lehibe no sarina tamin'izany rice cooker sy PlayStation ho an'ny larana fahatelo, fahita lavitra écran plat ho an'ny larana faharoa ary réfrigérateur kosa ho an'ny larana voalohany. Ramatoa iray no tsara vita naka sady voasarika tamin'ny loka faharoa no nahazo ny loka voalohany ihany koa. Amin'ny herinandro izao no atolotra ny loka ho an'ireo nahazo izany fanampanazavana. Ny antony nanaovanay an'ilay tombola Indomie zany dia niakatra be ny fontinay. Natsapy izay zany fa lasa tiany olona be ilay Indomie dia tia amin'ny fahafapo an'ilay mpakafy Indomie zay dia nanao an'ilay tombola Indomie. Ny troisième lot PS3 sy rice cooker, Ravelo Manantso, Tolo-Janahary Fara.
dia amin'ny maha-jeu de hasard anazy dia misy olona anankiray zao nahazo lot anankiroa, ny premier lot sy ny deuxième lot TVLCD, ny premier lot réfrigérateur, olona iray ihany nahazo anazy, Madame Razafindramanga Marie Claire. Dia izay koa no hidirantsika any amin'ny maresaka avy any ivelany anakatonantsika tanteraka ny fampahalam-baovao tamin'ity hariva ity. Totoa Saomaly ny daroka Bomarona lefa nitafika anabakabaka Amerikanina tany amin'ny faritra atsimo andrefa ny Irak na nakaiky any Bagdad. Fitaovam-pitaterana ny fanjakana Islam isa enina no simba tamin'izany. Etsekilan'izay olan'iny eo anivon'ny antenimieram-pirenena Amerikanina rahampitso ny mety hanohanana na tsy ny antoko-mpanohitra ao Syria. Fanatetiny. Hatramin'ny fiandohan'ny fifandonana teo amin'ny tafiky ny OTAN sy ireo djihadista ny volana aogositra lasa teo, omaly vao nakasika ny faritra nisy an'ireo vondrona islamista ny daroka bomba nalefan'ireo miaramila Amerikanina. Nanomboka ny daroka bomba ny fanesesy tao akaikin'ny Bagdad ho fanoherana fanjakana salamy na IEL. Tany amin'ny faritra atsimo andrefany renivohitra Iraka no nitrangan'ny fanafian'io araka ny vaovao nampitain'ny komandany tafika Amerikanina ny Moyen-Orient. Efa ny herinandro lasa teo no nanambaran'ity pekady vaovao ity no filoha Amerikanina. Andro voalohany nampitandreman'ireo silama hery fihetsika sy feno faritra ao avaratra Iraka no hitranga omaly. Raha ny fantatra ihany koa vokatry ny fiarovana an'ireo vahoaka madinika no antony izao fanomezan-tanana avy any États-Unis izao sady fiarovana ny tombontsony Amerikanina. Fitaovana maromaro an'ireo vondrona papiroro no simba tamin'ny fanafiana faharoa nalefa tao Sinjar nitranga tao amin'ny faritra avaratra Iraka. Raha tsy hivona, misy 720 amin'izao fotoan'izao ireo firenena manohana ny États-Unis amin'ny fanoherana any fanjakana salama ao Iraka sy Syria. Hatramin'ny 9 aogositra nisy nyhetsika, miisa 209 nisan'ireo daroka bomba nalefa nitafika Amerikanina tamin'ireo vondrona mpanohitra ireto. Etsekilan'izay, laza ny anivon'ny antenimieram-pirenena Amerikanina fa vonona ny hanohana ny antoko-mpanohitra ao Iraka. Isan'ny nandalo anatin'ny fivoriana olanina rahampitso ity fanapa-kevitra ity ka isan'ny nandroso izany ny filoha Obama. Paikady izay ahafahan'ireo mpanohitra amin'ny fitondrany Basar al-Assad hanohitra ny silama hery fihetsika. Mifarana ny fiarantsika tamin'ity hariva ity saorana ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany amin'ny valora sasany no narahinao ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay. Veloma tompoko.